eo amin'izay sehatra iraisampirenena sy fiaramiasa amin'ireo firenena vahiny izay hatrany dia hatsangana tsy ho ela ny fivondronan'ireo tanora aty amin'ny firenena mikambana ao anatin'ny SADC. Izay no anisan'ny tapaka nandritry ny fivoriana momba ny tanora izay no tanterana tany Zimbabwe ary nandraisan'ny Madagasikara anjara tamin'ny alalan'ny ramatoa Juliana Ratovouson talehany fiaramiasa sy ny fampandrosoana eo anivon'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena. Le forum consultatif fait de planification des jeunes au niveau de la SADC, on a tenu firenena SADC, de natao tany Kadoma Zimbabwe ny fafito amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo ny volana avril. Nandray anjarany tamin'izany ny Madagasikara. Nandefa solotena tamin'izany ny tato amin'ny ministère an-tanora sy ny fanatanjahantena. Ny tanjona tamin'izany fivoriana ny arahana tamin'ny tanora mpitarika eo anivon'ny SADC izany dia ny fananganana ny Union des jeunes de la SADC. Union des jeunes de la SADC io moa dia sehatra iray ahafahan'ny tanora mandray anjara amin'ny sehatra fanapahan-kevitra ary ihany koa sehatra ahafahan'ny tanora maneho hevitra arak'ilay voalaza ny article 11 amin'ny charte africaine de la jeunesse moa dia mampiroborobo milaza izay fampiroboroboana ny sehatra ahafahan'ny tanora manapa-kevitra. Ny tanjona ny ananganana nyty Union des jeunes de la SADC ty moa dia anomezana ny tanora sehatra afahana maneho hevitra ary ihany koa afahana mandray anjara amin'ny sehatra fanapahan-kevitra.